fa efa nidresaka izay fiomanana amin'ny fiatrehana lalao nosy izay isika teo fa ho an'ny taranja atletisme kosa indray dia ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny ekipam-pirenena amin'ny taranja atletisme amin'izao fotoana izao hiatrika izay lalao nosy izay tonga nanatitra tohana ho azy ireo ny postra malagasy rantsa mangaika ministera ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny haitao arakajy midrindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra izay ministra Pia io taranja io napetraka ihany koa moa ny fanamby fa hotoloran'ny postra boky tahirim-bola ireo atleta amin'ny taranja atletisme rehetra izay mahazo medaly mandritra ny lalaon'ny nosy. Rojo Christelle Rakotomalala sy Asina Rafalinjanary. Fantatra androany ireo 30 lahy sy 30 vavy andrafitra ny ekipam-pirenena amin'ny taranja atletisme. Misy 520 ny taranja ifaninanana. Nomenay fa ny volamena aloha dia azo fa nisany tsy mbola azo mailazana. Tafiditra anatin'ny ekipam-pirenena i Clarisse efa nandray anjara tamin'ny lalao nosy tamin'ny taona 2024 ary mbola vonona ny hiaro ny voninahim-pirenena amin'ity lalao nosy andiany faha 20 ity. Aloha dia efa vonona satria efa 3 semaines izay no nanaovana regroupement dia efa ny forme efa ao tsara fa miandry ny compétition sisa. Aloha mbola efa tsy dia misy firy intsony no manao sarotra fa manatanteraka ny compétition zany sisa no anjarako dia masaka. Ho fanohanana azy ireo dia nanolotra tohana mialoha ary mandritra ny lalao ny postra malagasy rantsa mangaika ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ministera Pia ity taranja ity androany tetỳ amin'ny kianjana Larby. Isy ihany koa ny fanomezana omen'ny Paoma ireo atleta mahazo medaly. Atleta rehetra izay ahazo meday na meday volamena io na meday volafotsy io na meday alimo io dia hotoloran'ny postra malagasy prime avokoa amin'ny alalan'ny boky tsinjolavitra prime matevitevina ihany izy ho ataon'ny surprise tsara tare ho an'izay atleta hiakatra podium. Manohana ny atleta isika ary mampirisika ny malagasy rehetra anohana Madagasikara, anohana ny atletatsika tsy ny atletisme ihany fa ny taranja rehetra alefa Madagasikara. Tsy aivina fa ny 20 aogositra sy 1 septambra ho avy izao no isy ny fifaninanana amin'ny atletisme etsy amin'ny kianjana Larby.